efa vonona ve ny avy eo amin'ny antoko GFFM ny mikasika an'izay hoe manana paikady ve manana ny politika rehetrarehetra sa hoe atao andrakandra mahazo antoka an'izay hoe tsy andrakandramana ohatrany teo aloha tsony ve ny fomba fitantanana ny firenena. Ny mahasamihafa anay sy ny mpanao politika tonga amin'ny fitondrana mantsy dia ity. Za efa tany amin'ny taona 2000 ny efa nahazo an'ilay fanambarana. Dia efa nanomboka tany zany dia efa niomana. Dia efa misy ny programmany anay zany, projet de société efa nomanina efa napetraka hatramin'izay. Dia ny zavatra lohateninay amin'ny programme io dia hoe inona ny urgence amin'ny vahoaka, inona ny priorité raha ianao tonga amin'ny fanjakana zany. Zay zany tsy maintsy efa nyfantarinao daholo hoe inona ny zavatra maika amin'ny vahoaka, inona ny zavatra tsy maintsy ho atao amin'ny vahoaka zany. Dia efa manana an'izay programme zay, tsisy antony izay tokony hoe andeha hirotsahana ho fidiana zany anie. Raha mindray Franck Ramarson ataoko hoe mpanao politika sy mpanao gazety ianao, nefa ianao tsy niomana, nefa ianao tsy manana projet de société, tsy manana programme, dia lasa mametaka vahoaka fotsiny. Fa tsy maintsy mijery an'izay ianao, inona ny urgence, inona ny priorité amin'ireto vahoaka malagasy ireto. Dia za mahita hoe ny tsy nahafatsika nandroso hatramin'izay le rafitra mihitsy aloha zany mila amboarina mba ahafahana mampandroso an'ilay firenena, satria io rafitra antsika io mihitsy ny manjakan'ity kolokolo sy ny fanondroanana repirenena tsokosoko ity sy ny insécurité miela eran'ity firenentsika malagasy ity. Dia jerevanao amin'izay rehefa avy eo hoe inona ny maika amin'ny vahoaka malagasy. Ny maika amin'ny vahoaka malagasy nge zao dia zao hoe ny hoaniny maraina, atoandro, hariva. Fa misy olona tsy mihinan-kanina intelo isan'andro zany amin'izao fotoana izao raha ny fahoriana sy ny fitarainana. Ao anatin'izany ny maika amin'ny vahoaka malagasy koa zao dia ny fampidirana ny mpianatra. Ary dia mampitondra fivavahana anay dia tena mitaraina ny olona isan'andro tonga ao milatra vahoaka be meo droit d'inscription ny ampidirana mpianatra. Ary le droit d'inscription tsy mba hoe miena isa-taona fa vao maika mitombo isa-taona. Nefa rehefa jerevana hoe makaiza moa le droit d'inscription tsy maintsy alohan'ny mpianatra io, nefa dia io dia sakana tsy ahafahan'le mpianatra mianatra zany le zaza malagasy. Mbola maika amin'ny malagasy koa zao dia ity fahasalamana ity, satria dia anjakany kolokolo tsisy ohatr' zany amin'ny fahasalamana. Ary rehefa tsy hanao koa le mitondra marary zany, rehefa tsy hanao kolokolo koa dia lasa izy ny victime, satria avelan'ny mpitsabo le marary. Dia voatery zany le tompony marary tsy maintsy mba manolotolotra mba hikarakarana ainga anazy indray, satria misy zany marary zany hoe misy vola loha amin'ny hôpitaly, tsy didina io na ho faty eo raha tsy voaloany vola, nefa le olona fa sahirana sy mahantra io. Zany zao maika amin'ny vahoaka malagasy. Dia ninona koa manaraka an'izay ity fandriam-pahalemana ty, tena fahoriana sy fijaliana ny vahoaka malagasy, indrindrandrindra ny ambanivohitra rehetrarehetra any, satria dia tena sahirana na ny mpitandro filaminana azy. Satria nahoana ny mpitandro filaminana koa na dia teanao ny asany ary tsy ampy ny fitaovana ampelantanany, matanjaka kokoa noho ny mpitandro filaminana ny dahalo manafika anazy, matanjaka kokoa. Dia zany koa zavatra maika tokony hojerevana indrindra ity resaka fananantany ity. Fa dia fahorian'ny malagasy mihitsy amin'izao fotoana zao ity fananantany ity, satria gasy efa 4 taona no ny fandova tao izy mianakavy tompony io tany io, satria tsy mba nanany eritreritra ny ray aman-dreny teo aloha na ny taranaka taty aoriana nanao taratasy mba ara-dalàna n'io tany io. Vetivety eo misy olona tompony tonga makakeriny n'le tany, mahavita taratasy tonga avy any. Ary dia na dia miady any amin'ny fitsarana aza le vahoaka madinika zany dia resy foana any amin'ny fitsarana, dia ranomasy sy fahoriana, dia lasa ny mpanambola na vahiny na ny gasy mpanambola eto toerana ny tanyreo vahoaka madinika reo. Za dia hijery manokana mihitsy amin'io zavatra io, inona no amahanan'io. Nantaninao tsy efa mamaly azy ihany ve zany? Fantaniko tany aloha ihany koa tsy mbola nivalinao dia averiko hoe sasan'angy roa samihafa ny fitondrana fiangonana sy ny fitondrana fanjakana. Manahoana ny conception any amin'izay aiza ho aiza le hoe antsoina hoe laïcité de l'état sa hivadika apocalypse daholo ve ny olona rehefa tonga amin'ny fitondrana pasteur Mayol sy ny fihinanana kisoa sy ny ohatran'izany. Mbola misy miteny azy hoe tsy dia olain'ny pasteur Mayol daholo ndray zany fafolo-karena ny olona rehetrarehetra rehefa tonga amin'ny fitondrana izy dia izy ny ana-karena indray mile ampahafolo-karena. Vazivazy fotsiny moa ny fa za koa mahavazivazy koa ny olona miteny an'izany hoe misy koa ny fianakaviana mba fantatra teo amin'ny fitondrana
fandimidimby hatramin'izay tena manentana namana sy ny fianakaviana rehetrarehetra hoe fadio ny ameraka amin'ny pastera Moyolo fa itsika zatra nihinana 90 isanjato ty amin'ny volam-panjakana sy ny arem-pirenena dia ho tereny Moyolo ndray rehefa avy eo tsy maintsy apafolo no hoaninao dia mahantrito tsika mpanao politika satria io Moyolo io nefa nasian'Andriamanitra tamin'izay fafolo karena tany ka ianao mpanao politika indray ve ny apafolo indray no hoaninao rehefa tonga eto nefa anao zatra mihinana 90 ity tsy mety zany ka ianao miteny hoe ahoana ny fiperakinareo ataonao apocalypse daholo ve ny olona rehetrarehetra ahoana ny laïcité de l'État za aloha voalohany indrindra dia zao tsy mbola nisy aloha filoham-pirenena nanao an'izany eran-tany hoe katolika izy dia nitereny ny olona ivadika katolika na protestant izy dia nitereny ny olona ivadika protestant fa raha za manao an'izany dia na dia nareo mianadamianaka na itsika atao tokantrano ato ve dia anaiky an'izany hoe dia za zao filoham-pirenena dia vadika apocalypse daholo nareo 48 heures ianao dia mionganao raha izany no ataonao fa ny mission nanran'Andriamanitra anahy tsy hanovan'ny olona ho apocalypse ho any amin'ny fiangonako fa anafaka an'izao fahoriana sy fahantrahana izao na makasitraka le olona na tsy makasitraka na fahavalin'le olona na namany dia ny amonjy andreo malagasy ireo misy azy samylaza koa hoe amin'ny mapasteranao ve dia tandrematsika fa raha io no ho foanana io ny fomban-draza antsika malagasy rehetra dia itsika mianakito telo mianadana itsika mianatotokantrano eto ve dia izy any anaiky an'izany hoe ho foananao ny fomban-drazany gasy inona ny magasy ny gasy tsy ny fomban-drazany sinoa zao na dia mandroso takan'inona ny firenena sinoana ny japonais ary dia tsy foanana zany ny fomban-drazany fa tazoniny eo ahoana moa namoanako ny fomban-drazako za gasy ny fehiviko betsileo avy eo lalangina taranaky prince Ramaharo sy prince Rakajy ny raiko avy any vohipeny taranaky ny mpanjaka avy tao vohipeny tao manana ny fomban-drazana mihitsy izay gasy ka ahoana no za rehefa tonga amin'ny filoham-pirenena no avadiko apocalypse daholo ny olona no foanako ny fomban-drazana tonga mitenenao hoe ny foanana zany ny enakisoa dia tiana ny enakisoa tsoa zany ny olona tsy zany mihitsy ny mission nandrahana anahy hoe foany ny enakisoa foany ny toka foany ny tsigara fa tsy mety amin'ny fivavahana tsy zay fa amonjy ny malagasy n'ity fahoriana ty dia la laïcité nanontaniana hoe ahoana le laïcité atao amin'ny lalam-pandroena io laïcité io zany mazava ho azy raha mbola io lalam-pandroenana io ny eo dia tsy maintsy mametra pelana mapasterana tsy hitondra fivavahana intsony fa hitondra ny firenena indray dia amin'ny mapasterana indray za tsy anao takan'ny mpitondra fanjakana filoham-pirenena zay nisy hatramin'izay satria hoe pastera no filoham-pirenena satria ny lalàna mbola laïka no anatin'ny lalam-pandroenana dia ao am-piangonana zany dia mpivavaka tsotra ohatran'ny olona rehetrarehetra rehefa ao am-piangonana